mianatra eo tongotrao. Valomerabantsika tsirairay avin-drahitratra izao fa fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe izao amin'ity alatsinainy ity. Faly mitsaoana izay mizara ny ten'Andriamanitra ao amintsika. Ny rariana dia tondra voka-tsoa izany ahafahanao mijoro ampinoana hatrany amin'ny faharetana mandrapahavin'ny tompo eny amin'ny raony lanitra. Aloha anderantsika amin'ny lesona ny dia vavakisika. Andriamanitra tiana tsara indrindra misaotra anao manokana izay amin'ity androany ity noho ny ampanomponao izay eto. Fantatrao manokana ny zavatra rehetra misy amin'ny fiainany, ny fiasan'ny fanahy eo aminy dia zava-dehibe tokoa, ary eto izan-kehitriny na dia maro zavatra sahanina sy mampanahirana aza dia nisafidy indray ny teninao ka miasahanao hiasa amin'ny manokana hanome azy hery hanaova ny fiainany mihitsy aza. Tonoana sy angatana minaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe malaiko tezitra Andriamanitra. Toy ny lesontsika omaly kasika ny faharatsiana. Tezitra amin'ny ratsy tokoa Andriamanitra satria fitiavana izy. Be fiatrana sy be fahasoavana izy ary nisy mpaminany anankiray azo amin'ny Baiboly nanome tsinan'Andriamanitra satria maro sy be famindrapo loatra izy. Hitantsika izany eo amin'ny tantaran'i Jona toko 4. Mifamatotra ny fitiavana sy ny fahamarinana araka ny Baiboly. Manambara zavatra roa lehibe ny fihetsiky Jona teo anatrehany famindrapon'Andriamanitra. Voalohany indrindra maneho ny hamafin'ny fony Jona halany loatra ny Asirianina noho ny nataony tamin'ny Israela hany ka tsy tiany hamonjan'Andriamanitra fo amin'izy ireo. Lesona lehibe ho antsika izany. Mila mitandrina zaho sy ianao tsy hanana toetra tahaka ny Jona, na dia mitombina na toy inona azy izany. Ireo izay efa nandray fahasoavana avy amin'Andriamanitra ny tokony hahatsapa mihoatra noho ny hafa rehetra fa hatolotra amin'izay tsy mendrika izany velively ny fahasoavana. Koa tokony ho vonona hizara fahasoavana amin'ny hafa koa izany isika. Faharoa manaraka izany ny fihetsika Jona dia manamafy fa toetra fototra nanan'Andriamanitra ny famindrampo sy ny fahasoavana. Diso fantatr' Jona loatra ny famindrapon'Andriamanitra satria araka ny tsinjiny manokan'Andriamanitra hozy izy dia mamindra fosy miantra, maro-po sady be famindrampo. Ary fantatr' Jona fa hanenina ny amin'ny lozany kasainy hahatratra ny Ninive izy. Azo atika arabaky teny hoe lava orona ny teny Hebreo nadika ho malaiko tezitra na maro-po. Araka ny fomba fiteny Hebreo manko dia ampifandraisana ara-panoharana amin'ny orona ny fahatezerana, ka ny halavan'ny orona no anehoana ny fahateren'ny faharetan'ny olona manindry fo izany mandra-pahatezitra azy. Koa maneho ny faharipon'Andriamanitra sy ny famindrampo ny filaza azo lava orona. Mora tezitra tokoa ny olombelona. Andriamanitra kosa feno faharetana sy faharipo ary mandrotsaka maimaim-poana ny fahasoavany manana ambiampy amiko sy aminao, saingy tsy manamarina ny fahotana na manam-pimaso manoloana ny tsy fahamarinana akory izy. Andriamanitra mihitsy no nafoy ny ainy sy ny solo antsika teo amin'ny hazo fijaliana ho fanafotana antsika mba ho marina sady mpanamarina andreo izay mino azy izy. Nokany isika nampaharetana ihany koa hanampitiavana ho an'ny hafa no mety manao zavatra tsy mendrika ireny namantsika ireny fa isika kosa aoka hizara fitiavana hatrany tahaka ny Kristy. Amen. Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra tompo mampianatra anay ny aminao manokana, ianao izay be fitiavana sy be famindrampo ngataka aminao izahay, ny ambolenao an'izany fitiavana izany ao anatinay mba ahafahanay mizara izany amin'ny hafa ary hanam-paharetana sy hanana fanaitretena feno amin'ireo namanay izay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.